Voalohany dia fisaorana an'Andriamanitra mifankahitantava eto amin'ny tia fohy be an Jesosy mamonjy maneran-tany ity. Faharoa manarak'izay dia mitondra ny fisaorana ho an'ny pasteur président izay nanasa ny tena andray anjara amin'ity fampona androany ity dia raisina ampitiavana mpanetretena ny afatr'Andriamanitra izay hoentina eto androany mba hitondra fitahiana ho anao ane izany. Fahatelo manarak'izany dia miaraba manokana ny reny malala rehetra izay tonga eto amin'ity toerana ity mba ho tafian'Andriamanitra fahasoavana manokana ny anao ahetrehanao ny adinao isanandro. Mba ho ao aminao ane ilay fahatsapana tao amin'ilay mpanao tononkiratsika manao hoe manana heretrehako ny adiko isanandro aho. Dia anana ny heretrehanao ny adinao isanandro ane ianao. Tsy adino ihany koa miaraba manokana n'izy telo mirahavavy mpanompo vavin'Andriamanitra eto amin'ity fohibe Akorondrano ity ho aminareo koa ny tanan'Andriamanitra ary raha misy ady atrehanareo dia ho ataon'Andriamanitra tahaka ny jahelana ianareo vehivavy mahery mandresy amin'ny ady rehetra. Jiaby tonga eto amin'ity toerana ity dia ho tafian'Andriamanitra fahasoavana manokana ihany koa androany. Dia tompony anampy amin'ny fanambarana ny afatra, anampy anao ihany koa amin'ny fianona satria ndraindray ny afatra tsara fa ny miaino no ratsy, ndraindray mifamadika amin'izay ilay miaino vonina iaino fa ilay mpitondra afatra mety tsy niomana tsara dia samy tsy mandeha avokoa izany zavatra rehetra izany. Fa mino androany fa efa nanomana ny fonao tsara ianao dia ho zanak'Andriamanitra mahay miaino ny tenin'Andriamanitra ianao. Dia ny tenako ihany koa efa niomana ho fanambarana izao afatra izao dia araka ilay fitenenana hoe tafarainy tisa manina masabary maity kotoza dia ho tena tafitany aminao ny afatra androany. Afatra faran'izay tsotra no ambara amin'ny aty zamody tsy dia tia manao tsy hoe tsy tia fa zay mihitsy ny fanomezam-pahasoavana men'ny tompo ilay toriteny tsotra tsy dia le mandalindalina zavatra lalina be hoe iza moa Melkizedeka dia vahavana be fa hatreto aloha mbola tsy meny tompo fahasoavana mandalindalina be fa le toriteny faran'izay tsotra dia le azonao. Alleluia. Romanina 12 ny andininy faraiky 12 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Romanina 12 ny andininy faraiky 12 rehefa nirana nahita dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany. Mazotoa fa aza malaina ary aoka afana fo amin'ny fampona ny tompo. Mafimafy ny amen nare. Averiko vakiana ny tapamin'ny faharoa manao hoe aoka afana fo amin'ny fampona ny tompo. Tsy haiko izay mety ametrahanao an'ilay lohateny hoe inona no ametrahanao an'ilay lohateny fa dia izao tsy tia fantatra loatra hoe inona mety lohateny amezana lohateny n'ity toriteny ity fa ny tanjon'ity toriteny ity dia hanovananao mba ho zanak'Andriamanitra mafana fo amin'ny fampona ny tompo. Alleluia. Manomboka hatrany amin'ny sekoly alahady mafana fo amin'ny famonjena sekoly alahady. Tanora mafana fo amin'io famonjena tanora. Ny raim-pianakaviana renim-pianakaviana mafana fo amin'io fanompona n'Andriamanitra ataony eto tranon'Andriamanitra io. Mpampianatra sekoly alahady mafana fo amin'izany asa nampendreketin'Andriamanitra azy izany. Nareo birao-piangonana mpitady rakitra ny rehetrarehetra mafana fo amin'ny asan'Andriamanitra. Baiko izany aoka afana fo amin'ny asan'ny tompo. Ry havana, misy ny fivavahana zay tsy ataon'ny olona amin'izany hafanampo zany. Fivavahana mangatsika, fanompona mangatsika, ary tsy andraisantsika zavatra avy amin'Andriamanitra zany karazana fanompona zany. Miresaka ny epistily nosoratan'i Jakoba 5:9 fa ny fivavahana zay atao amin'ny kafanampo no maninona ozy izy? Maninona tsara azafady?
mandaitra tokoa. Raha tianao andaitra ty fivavahana ity, mila olona manana hafanapo amin'ilay fivavahana ianao. Rehefa mivavaka tena mivavaka, mihira tena mihira, manompo tena manompo, dia hitanao fa mandaitra ilay fivavahana. Hitanao fa tena misy akony ilay fivavahana, azahoana tombony ilay fivavahana. Ny tanjony devoly amin'izao andro farany izao dia tena hampangatsiaka ny fanompon'ny olona. Matitoko 720 dia miresaka any aparany any zao vanim-potoana iainantsika izao zany, dia malino izy hamangatsiaka ny fitiavany maro, mihamangatsiaka. Dia gaga tokoa ianao mahita olona elany etezana lava volo tamin'ny fanomponan'Andriamanitra, tena efa elana avy tana batisy fa nangatsiaka. Zara raha mihira, zara raha manao aleloia. Enganetsy ho zany ianao zanak'Andriamanitra mafana fo. Le aleloia tonga dia ataovy aleloia n'olona mafana fo loha aty am-piandohana. Dia mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny rao lanitra, aza ena mihitsy zay aleloia zay. Zay fa ohatra mena sady arako. Ataovy mafy le izy. Aleloia. Ny fihetsika rehetra, mombamombanao rehetra, ndrindra andeha aty an-tranon'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra zany, asehoy hoe olona mafana fo amin'ny famponan'Andriamanitra ianao. Ny zavatra mampalahelo dia zao, misy karazan'olona mafana fo any amin'ny sehatra hafa, fa rehefa ao amin'ilay fanomponan'Andriamanitra izy tsy mafana fo. Any amin'ny sehatra hafa izy mafana fo be, pitarika fikambanana mafana fo be mihitsy, pitarika ny ao am-piasana mafana fo be mihitsy, sanatria mety pitarika grevy mihitsy izy any akafany. Fa rehefa eo an-tranon'Andriamanitra sa hitondra fanovana ao anao ane zao tenin'Andriamanitra izao, anova ny fomba fanompona ao an'Andriamanitra, dia hiala io fanompona mangatsitsika io. Ny bokin'ny Apokalipsy dia miteny mihitsy, aloha amin'ny vavan'Andriamanitra ilay fanompona matimaty, tsy mangatsika, tsy mafana. Ho esorin'Andriamanitra ao aminao ane zany karazana fanompona zany andro andry, dia apidina ny afony ane Andriamanitra rehefa mifarana zao tenin'Andriamanitra izao, dia anova ny fanomponao, dia anomboka hanana fanompona mafana ianao. Tena ianao aza ho resy lahatra amin'izay manao hoe hatramin'izany novain'ny fanompoko zay dia zao nandray zavatra tamin'Andriamanitra. Reto misy fizarana anankitelo resantsika. Voalohany, ny fanompona mangatsika na ny fivavahana mangatsika. Manao ahoana zany fanompona mangatsika zany? Ny faharoa, ny fivavahana mafana na fanompona mafana atao amin'ny kafanapo. Ary ny tapany fahatelo farany dia omenanao ny torohevitra mba atonganao ho kristianina mafana fo amin'ity famponan'Andriamanitra ity. Tompony tany zany loha hevitra tsotra izany ary dia eo ampanambarana ny hafatra ny tompo hanafy hery ianao sahady mba atonganao ankatohany tenin'Andriamanitra zay ambara mba hasoanao ny tenin'Andriamanitra. Manao ahoana moa le fivavahana mangatsika, fanompona mangatsika? Voalohany indrindra, ny fanompona mangatsika na ny fivavahana mangatsika dia zao fanompona tsy handraisana hery. Fanompona tsy handraisana hery. Raha ianao zany hoe tonga eo an-tranon'Andriamanitra kanefa tsy mandray hery, dia mandiny tena fa ao anatin'ilay fanompona mangatsika ianao. Ny fivavahana ry havana dia zao natao mihitsy handraisana hery avy amin'Andriamanitra. Ka raha misy olona anankiray tonga eo an-tranon'Andriamanitra, olona anankiray mivavaka kanefa tsy nahatsapa fiovana hono izy, tsy nahazo famelombelomana hono izy, tsisy hery voaray any fa tahaka ny dirany any ny voany teo, ao anatin'ilay fanompona mangatsika izy. Ny fanompona an'Andriamanitra sy ny fiarahana amin'Andriamanitra dia azahoana hery zany, azahoana hafanany zany. Jereo ane ty lehilahy anankiroa rehefa nanindy izy reta ao a Jerosalema manao hoe mahatony Jesosy, dia nisy nangalatra tao indray hono ny fatiny, dia kivikivy daholo ny mpianatra rehetrarehetra, dia nisy an'ireto mpianatra roalahy
Kleopasy sy ny namany mandreraka zany ady-panahy misy eto tanàna zany, fa aleo mba hiala kely aloha, hiala kely eto Jerosalema eto aloha, mba hisitaka kely aloha, mba hakakarivotra kely aloha. De lasa nandeha izy ireo entin'ny ankiviana, de mba nisitaka kely ony satria kivy. De teny an-dalana teny mifampitantara sy mifamindra aretina izy mirala, Kleopasy sy ny namany de mifampitantara enjany ty mahazo atsika eto tanàna ty tena maty Jesosy. De enray io maraina io fa misy mangalatra hono mifatiny mifamindra aretina. Rehefa tsy ao amin'ny olona ihany koa zany hoe hafanapo amin'ny fampona an'Andriamanitra zany, de tahaka an'izany famindra aretina fotsiny, mifampizara ankiviana, mifampizara alahelo. Tsy ratsy akory ny hoe mpiaradia ao amin'ny fampona an'Andriamanitra dia araka le irantsika hoe mifampizara ny hafaliana, mifampizara ny alahelo. Fa reto olona kivy, Kleopasy moa araka Kleopasy azy de araka ny anarany de miklepadepaka teny de ho any Amosy, mba fidio ihany ny anaran-jaza rehefa manao anaran-jaza, fa ndray mitovy amin'ny toetra ny anarany Kleopasy de arak'izay miklepadepaka teny. Fa ty Mario nisy lehilahy anankiray zay niaraka taminy teny an-dalana teny, mifampiresaka taminy, tsy fantanony tompo io fa mifampiresaka. Nahoana nareo roalahy, inona ny vaovao? Ianao koatra mivahiny eto Jerosalema, tsy fantatro anga ny zavatra nitranga teo, de nanomboka ny tantara. Fitiniko aminao fa afaka mamaky ianao tonga ny tokantrano. Fa rehefa avy eo tany amin'ny fiafaran'ny tantara de fantatra izy ireo fa kay ny tompo ilay niara-dalana taminy. Averiko, ny tompo kay ilay niara-dalana taminy. Ary jereo amin'izay ny fanamariana zay nataon'izy roalahy rehefa mifampiresaka izy manao hoe motsy nafana ve ny fotsika raha niresaka tamintsika teny an-dalana. Ny fiarahana amin'Andriamanitra de misy hafanana ry hafa. Ka raha ianao tonga ao an-tranon'Andriamanitra, mivoaka miditra maina, mivoaka maina, miditra tsy mahatsapa hery, mivoaka tsy mahatsapa hery, mandiny tena fa ianao mihitsy zay misy olana. Fa ny olona ao anatin'ny fanompona mangatsika de zao tsy mandray hery na de tonga eo an-tranon'Andriamanitra azy. Faharoa, ny fanompona mangatsika de tadidio tandindo ny fahafatesana. Manahoana moa rehefa fato ny olona anankiray, tsapatsapaina daholo hatrany amin'ny faladiany, hatrany an-tampon-dohany, tsapaina. Fa rehefa manomboka mangatsika io zay de efa manomboka enonao misy mitomany any tokotany any hoe maninona mangatsika ny tongony, mangatsika ny tratrany, tena efa mangatsika tsisy hevitra tsony de efa manomboka mitomany. Hoavy zay raha fahafatesana, tandindo ny fahafatesam-panary havana zany fangatsiahany zany. Ary amin'ny anaran'i Jesosy, hodidina amin'ny anaran'i Jesosy, tsy hanjaka aminao ane ny fangatsiapo. Alleluia. Amin'izao andro farany zao de ny devoly de miasa mihitsy hamafy an'izany fangatsiapo zany any amin'ny zanak'Andriamanitra. Fa hodiditsika ihany koa ny afin'Andriamanitra, hidina eo amin'ny tsiraray sy ny isam-batan'olona, hitondra hafanana ho anao androany. Alleluia. Zay any amin'ny faritry Vakinankaratra araka ny voalazan'ny pasteur président eo. Fa any rehefa ririnina ohatr' zao misy an'ireny fanala reny. Ary io fanala io rehefa milatsaka eny amin'ny zava-maniry eny maty io zava-maniry io, ravim-bomanga, atra, rehefa zava-maitso ka hoe ny latsahan'le fanala, latsahan'iny atsika iny de efa fambara zay maty io zay. De ina ny anarana ho an'ilay mpamboly, io ravim-bomanga io rehefa nilatsahan'ny fanala de tanin'ny andro de lasa maintimainty be izy, rehefa avy eo lasa pola. De misy moa mbola mihinana anazy ihany alaina izy pola. Zay ny anarana. Fa misy ene zanak'Andriamanitra pola, tena pola. Satria maninona? Mangatsika, tratra'le atsika de maty fana.
maty fanahy engane tsisy eto amin'ny fohy be akory ny rano zany zanak'Andriamanitra pola zany. Alleluia. Tadidina sato ale alleluia. Mafimafy io alleluia io. Alleluia n'olona mafana fo. Fahatelo ny fanompona mangatsika dia zao mampangatsika ny hafa. Mampangatsika ny hafa. Ravana ianao azafady. Ianao rehefa tonga eo an-tranon'Andriamanitra tadio misy olona vaovao aneo tonga eo satria misy olona manasa ny namany, manasa ny fianakaviany. Dia ianao nataony jery taratra. Fa raha olona mangatsika ianao dia zao mampangatsika ny hafa. Manampidrano mangatsika ny hafa. Ary indrindra moa ny olona mangatsika dia zao manakivy ny hafa. Manao tahaka n'ireo mpianatra sasany ao amin'ny Jaona 4:9 rehefa nambara ny tenin'Andriamanitra na herery vaika le tenin'i Jesosy Kristy mikasika amin'ny mofinaina avy any an-danitra. Satria ny olona tamana amin'le mofo ety ambonin'ny tany fitahiana, fanasitrana na vahaolana. Dia avy Jesosy nanitsy, ny razanareo amenareo mofo avy any anefitra mana, fa za mofinaina avy any an-danitra. Dia nanomboka ny toriteny. Fa mifampiresaka amin'izay ny mpihainy toriteny. Dia mifanampy-drano mangatsika. Ahoana iny toriteny iny? Ahoana mikasika ny toriteny iny? Ny toriteny ravana tsy asiana komantera. Fa ny toriteny tenin'Andriamanitra. Mba miresaka ihany anareo mpanao Facebook reny. Alefa le toriteny na olona anankiray sy ny anina dia hoy ihany. Dia atao dia avy amin'izay ny komantera be dia be rehefa avy eo. Tsy natao asiana komantera ny tenin'Andriamanitra fa rehefa tenin'Andriamanitra io dia tenin'Andriamanitra io. Azonareo tanora zany. Indrindra nareo tanora fa ny antitra moa tsy dia manao Facebook zany. Fa nareo tanora ny tena tratran'ireny zavatra ireny. Dia io amin'izay ary nisy mpisitona lakilosy. Ahoana ireny tenin'Andriamanitra ireny? Ahoana ny hevitrao amin'ireny? Dia namaly koa ny anankiray. Sarotro ireny tenin'ireny. Iza mahaino an'ireny? Sarotro zany teny zany. Aza ho mpanampy-drano mangatsika ny olona mafana fo ianao. Fa raha olona mangatsika ao anatin'ilay fanompona mangatsika ianao aloha dia teny fa mizara atsika sy akiviana ho an'ny hafa ianao. Ny olona mafana fo. Hanina ho atsika ireo tena mahafokatra ny tany, ny sapombo-loboka takan'izao. Satria nahoana tsy ao amin'ilay hafana-po. Olona mangatsika. Dia indraindray ara mahita an'ilay fomba fanangananao tanana le eo akaiky le olona vaovao. Ny anao tsy mangatsika, tsy mafana. Tsy fantatra manao hoe jery atrika sa salut fa dia eo. Sady tsy ambony tsy ambany. Zao ny anao manangan-tanana. Fa maninona raha mba atao amin'ny kafanam-po io zavatra io Halleluja. Atao amin'ny kafanam-po dia tonga le olona vaovao dia mahita anao manao hoe ay ve zany ny fomba fanao amin'ny Jesosy mamonjy ka na tsy fantany azy io. Mety tanana mety mbola misy vernis à ongles be ny tanany fa mahita ny tananao mitsangana izy mba hatsangany koa ny azy io tanany io. Halleluja. Fa afaka ianao zara raha mihetsika molony fotsiny mihetsika. Dia zay no entina manao hoe ka tao amin'ny Baiboly anie nisy an'izany. Nisy vehivavy anankiray rehefa mivavaka ataoko enin'Andriamanitra foana ny teniny satria molony fotsiny mihetsika. Mivavaha amin'ny kafanam-po. Ao kafanam-po amin'ny fampona ny tompo ianao.
raha mivavaka ataovy amin'ny kafanapo zany. Dia ho hitan'ilay olona rehefa avy eo ary ty anankiray tsy haiko fa fahatsapany ty zavatra resahako aminao ty. Ny olona mipetraka eo akaikin'ny olona mafana fo azy izy. Vao hetsika ho azy le olona eo akaiky, tsy matoritory le olona eo akaiky. Noho izany dia ozy aminao hoe mba omeo modely tsara amin'ny hafanampo io olona eo akaikinao. Ray aman-dreny omeo modely tsara amin'ny hafanampo ny zanakao ao atokantrano ao. Ataovy tena hitany zanakao manao hoe tata mafana fo, mama mafana fo, tena mamaky baiboly reo, tena mivavaky reo ray aman-dreniko reo, fa tsy modely ratsy. Le zaza fotsiny ny apresiana. Vavanareo alohan'ny atory nefa tsy kiloviny zanaka eo amin'ny lavaka lakile anao tonga dia mitafoka. Tsika mitarika voalohany ny zanatsika pastera kely ao amin'ny ankohonantsika asehoy fa olona mafana fo ianao dia afana fo azy ireo zanakao ireo. Teran'Andriamanitra ao amin'ny rahalamo matetika ahitana an'izay zavatra zay. Asa le feo be ve dia hoe dia zay natokana ohatran'izay mihitsy pastera, tsy dia tena anina fa rehefa mba mihetsika fotsiny mimolotra anay dia efa mihiry zay. Tsy natokana ho amin'ny vehivavy ihany ny hira rahalahy, fa tsika koa tena mila mideran'Andriamanitra. Alleluia. Ny amoa zay dia zay mifampianarako ny olona rehefa mihira dia zao ataovy miaina ao anatin'le tonkiry ianao. Fa tsy hoe tsy fantatra hoe ina le izy fa dia mamaky tiany dia mihiry dia tsy hay kory ny hoe inona ny dikan'le tonkiry. Dia nisy an'le olona nanontany aza moa mba enjana koa le hira atsika dia hoe fa maninona sanaka foana hono. Dia za iza koa misy an'izany tsy dinian'le izy zany fa any amin'le resinifa dia mitsana kely sanaka foana. Any amin'le fampona mangatsika daholo zany rehetrarehetra zany. Fa raha mafana fo amin'le fampona an'Andriamanitra ianao dia anomboka andinika an'le tonkira manao hoe fa ahoana inona tsara ny tena dikan'le tonkira hoe maninona dia micomprendre tsara an'le tonkira ianao. Dia rehefa mihira ianao dia miaina ao anatin'le tonkira ianao. Fa ndraindray an'le izy dia zavatra ohatrany atao tsenjery fotsiny dia mandeha ny anina dia hoe alohan'ny toriteny zao dia tsy maintsy ry fanampanazava amin'ny mandeha eo. Tsy zany ty fanompony ty Alleluia. Manompo an'Andriamanitra amin'ny hafanampo. Alleluia. Hiditra ao amin'ny tapany faharotsantsika satria mandeha mony fotoana. Manahoana kosa ny fanompona mafana zany. Manahoana zany hoe fanompona mafana ary inona mivokatra entiny zany. Ary mino amin'ny anaran'i Jesosy afa-tsika rehetra rehetra dia hovain'ny tompo androany ho ao anaty mihitsy. Satria nahoana ka no le hafanampo ananany tsy fantatra zay zavatra mba nanetsika azy ianao an'izay zavatra nitety amin'ny Madagasikara na dia efa antotra azy. Ny olona zay ao anatin'ny hafanampo manana zotom-po an'Andriamanitra izy. Alleluia. Asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fahaenina amby efapolo miresaka ny amin'ireo apôstôly zay nanino nahazotona keo akianjan'ny tempoly. Nahazotona keo akianjan'ny tempoly. Porofoy amin'ny alalan'ny fakanesanao aty an-tranon'Andriamanitra ny hafanamponao Alleluia. Tsy atao ambava fotsiny le izy hoe zay mafanafo ka, zay tena mafanafo amin'ity fivavahany ity, fa porofoy amin'ny fakanesanao aty an-tranon'Andriamanitra zany. Alleluia. Mazoto ve ianao mankaty an-tranon'Andriamanitra? Ny sasany ene efa tara mbola miresaresa. Raha mba olona hoe bekibo hoe lehilahy bekibo kaiky mavesatra izy fa izy dia mba ohatrohatranay ihany nefa dia mbola tsy taitra ery anannery ary mbola manao resaka be mbola manao be tsy leo mitaro eo atokotany manakory daholo nareo salama vantaigna nefa aty ny raha fiderana efa mandeha aseho eo amin'ny fihetsika hoe olona mafana fo ianao dia manana zoto
ao an-tanon'Andriamanitra dia misy hafaliana faly araho izy ireo tamiko andeha tsika ho any an-tanon' Jehova. Zany ny olona mafanafo amin'ny famomponan'Andriamanitra. Jeo rehefa niresaka tamin'ny Jonadaba dia ozy izaho toetra ozy izaho ozy nizoto-poko ho an'Andriamanitra. Zay le nambarako aminao teo manao hoe mba hampahitao ny fahazotoanao io olona eo. Afaka mahita ny zotom-ponao ve io rahalahy? Jereo kely ny rahalahinao io, ahoana ny fahitanao azy? Io raha vavinao mba jereo kely. Mahalaindaina ve? So dia lola mahalaina be. Tsy ny sasatarea raha fa mbola adino ny sasatarea. Fa manomboka androany ataovy mahita ny zotom-ponao io rahalahinao io. Alleluia. Ataovy mahita ny zotom-ponao io raha vavinao io. Mifamindra lesona tsara isika zany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoe tonga ao an-tanon'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra ny antondihako hira fiderana ny antondihako fa hamela lesona tsara ho an'ny eo akaikoko ihany koa. Alleluia. Fa tsy tonga aty ianao mbola mitondra telefona dia mbola miconnecte, zany ny lesona ampianarina ho an'ny olona eo akaikinao. Dia ozy ny olona manao hoe any am-piangonana kay filalovana telefona, manao sarisary, mijery repertoire na telefona, zany no ataonao. Dia zany lesona ampitainao amin'ny olona miara-mipetraka aminao. Tsia ampianaro zotom-po an'Andriamanitra ny olona miara-mipetraka aminao raha lasy ranabavy. Alleluia. Ny mpino tany Beria ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:10 dia tena nahazo bravo mihitsy hoe tsara kokoa ny toe-panahireo mpino reo noho ny mpino tany Tesalonika, satria naniny lina nazoto aniny iaino sy amatatra ny tenin'Andriamanitra na izany tokoa na tsia. Omeny tomponao aneza amin'ny fanahy ny fahazotony izany androany. Olona manana fahalianana sy fahazotona iaino ny tenin'Andriamanitra. Alleluia. Tsy olona kamo mihaino tenin'Andriamanitra. Indrindray misy ny sasany dia rehefa hoe hira fiderana dia tena alleluia amen ao sary. Fa rehefa iaino ny tenin'Andriamanitra dia maka toerana tsara atory. Tsy zany tena asehoy itsika moa eto fiangonana ngeza be dia tsy hita tsara hoe ohatran'ny ahoana ny endriky ny masonao sy ny endriky ny lohanao ao anaty fianonany tenin'Andriamanitra io. Fa aza mamitaka mpanompon'Andriamanitra koa. Ny ray alahady voalohan'ny volana zay, sabotsy alohan'le lahady voalohan'ny volana dia nisy zavatra tsy nety nataon'le zanako lamatoa dia nanarina mivady izy. Tsy mety ny ataonao tena ohatran'izao. Raha pitso ianao any am-piangonana, vavaka tsara ianao rehefa tonga any am-piangonana. Petraka teo amin'ny W voalohany teo zay mianaka eo akaiky ny rahalahy tahiny eo akaiky eo izy mipetraka. Toriteny pasteur président, mandeha ny toriteny. Dia za moa zany mifantoka tsara mijery olona mpitoroteny, satria izany no ampianariny ty ray aman-dreny ty anay tany fony sekolelaty. Mijery tsara mpitoroteny dia nijery mpitoroteny. Fa eo mijery eo matazana n'ilay zanako lamatoa zany eo akaiky eo. Maso moa manao ohatran'izao rehefa ho an'ny mpandinika fizika dia mahafantatra an'izay. Na mijery any aza mahita fa tsy tena mahita mazava. Dia mahita le zanako lamatoa zao sa tena miatokatoka mihitsy amin'ny torotenin'ny président. Dia ozy izy manao hoe saotra Jesosy fa tafita lay hafatra nataonay mivady taminao malerivo. Saotra anao tompo fa tena tafita le izy. Miatokatoka tsara mihitsy izy. Nonjona mafimafy ohatroka izy. Gaga ary ianao kay tsy miantoriteny fa matory mamita hoe tena miatokatoka amin'le toriteny izy manao hoe tena marina zany, tena marina zany. Ay matora namana. Tandremo so dia tonga ato an-tanon'Andriamanitra atory asehoy amin'ny hafanamponao tahaka amin'ny tany Beria, lina ihany ny tenin'Andriamanitra. Mazoto mihaino ny tenin'Andriamanitra. Mahafinaritra mihitsy ny ahitana mpino manana zany fahazotony zany, ary izy misy karazana mpino tena tsy afa-po mihitsy ny amin'ny toriteny io, fa tapitra aza le toriteny dia manatony izy pastera fa ahoana tsara moa zany le ohatran'izao iny, fa ahoana tena hitana hoe misy fahazotony eny aminy. Zaray ny tompo aminao, zaray ny tompo aminao an'izany fahazotona izany. Alleluia. Ny olona mafana fo
amin'ny famponan'Andriamanitra faharoa dia zao mizara hafanana ho an'ny hafa ihany koa izy. Alleluia. Asan'ny apôstôly 7:24-27 atsovakiko fa lasa ny fotoana. Misy lehilahy anankiray antsoina hoe Apôlôsy. Tsy mbola tena ampy ny fahalalana io lehilahy io an'le resaka hoe fitsipika eo amin'ny fivavahana sy raha amintsika izao zany toe ny fotom-pampianarana mbola tsy ampy, tsy nahalala afa-tsy mibatisa ny Jaona ihany izy. Kanefa tena nafana fo be mihitsy, tena nanomboka ny rà nanakatsy ny rà nanakary. Dia tena ny zavatra nahagaga tamin'ity lehilahy ity dia zao lasa tonga nampatanjaka tsara ny olona izay efa nino. Nampatanjaka tsara ny olona izay efa nino. Misy an'izay teny izay raha mamaky ianao rehefa tonga any an-trano. Indraindray dia misy fahadison-dalana amin'ny finoana hoe miandry le olona manao hoe aloha iandro vita batisa zay vao tena hafana fo. Aloha iandro ho tendrena ho lasa mpampianatra sekoly alahady zay vao tena hafana fo. Na dia mbola tsy vita batisa azy ianao tonga dia asehoy eo anatrihan'Andriamanitra ny hafanaponao. Fa tahaka an'izany ty Apôlôsy ty, na dia mbola tsy feno aza ny fahalalany, nafana fo izy. Misy an'ity anabavy anankiray ity teny aminay, mbola tsy ampiray volana fa teo amin'ny 3 herinandro teo noho ny vavahany dia fa tena niova be. Mamontsy fivadikanina aty Akorondrano, mamontsy fivoriana aty Akorondrano, dia mamontsy koa eny aminay. Dia tena ozy izy mahatsy le ravaviny anankiray, satria le ravaviny io no taona azy tao am-piangonana. Dia izy manao hoe tena départ américaine ho aty ravavinao ty. Vao manomboka dia tena tahaka an'izao dia manatony izy. Dia ozy izy manao hoe pastera, inona ny tokony ataoko fa ohatrany tsy ampy anatsony ilay hoe mamontsy fivoriana andavanandro fa inona ny zavatra tokony ataoko? Tia mpianatra sekoly alahady sady izy. Dia ozy hoe ato aloha misy fitsipika ny amin'le hoe ny mampianatra sekoly alahady sy manana andraikitra dia olona vita batisa, fa ny zavatra azonao atao ndana miaraka amin'ireo mpitoro teny ireo dia mijoro vavolombelona, fa reny azony rehetrarehetra atao. Tena mafana fo. Very lavitra zany olona hoe 5 taona 10 taona nahavitana batisa, fa tena ao le hafanapo. Engane ho tahaka an'izany koa ianao. Aza miandro tendrena amin'ny andraikitra ohatr'izao tendrena amin'ny andraikitra, fa amin'ny toerana misy ianao io ihany dia afaka mamorona hafanapo ao ianao ho fanompona an'Andriamanitra. Fahatelo, ny hafanapo dia ahafahantsika mihazakazaka. Alleluia. Ity fampona an'Andriamanitra ity dia tahaka ny hazakazaka. Zay mivolaza ny Paoly any amin'ny epistily nosoratany. Hazakazaka izy ity, fihazakazahana. Fa zao ny olona tsy manana hafanapo dia zao manipoka amin'izany hazakazaka izany. Fa Paoly apôstôly matony teny manao hoe aoka hafanafo ianareo, dia efa mafanafo ihany koa izy. Dia jereo fa tany amin'ny fiafaran'ny fiainan'ny Paoly apôstôly teniteny izy, natateraka amin'ny fihazakazahako aho. Ny olona manana hafanapo no mahatanteraka ny fihazakazahana. Jereo ty lehilahy anankiray antsoina hoe Eli, ao amin'ny mpanjaka voalohany 7:20, ny 9:40, mpanjaka voalohany 7:20, ny 10:10. Nafana dia nafana ny foko rehefa nanontany ilay anjelin'i Jehovah Eli, manineto moa ianao? Dia zao ny valiny teny natao manao hoe nafana dia nafana ny foko ny amin'ny fitiavako ny Jehovah Andriamanitry ny Israely. Halleluja. Ary zany hafanapo ny Eli izany dia natonga azy olona afaka niazakazaka teo alohan'ny kalesiny apa. Sary hoentintsika maneho zany fa ny olona mafana fo dia zao na misy manenjika azy afaka miazakazaka foana. Elia mandeha kalesy, soavaly mpanjaka zany taritina 4 chevaux zany farafahakeliny,
hoe sovaly efatra miaraka mitarika an'izany tena grande vitesse zany jerevo ary reny 2 chevaux amin'izao reny mitrifany reny zao moa efa androny ihany na efa hoe misy manana V8 sy ny sisa rehetrarehetra dia ohatran'ny ahoana fa tandrea moa aza manilikilika 2 chevaux zany ianao matanjaka reny fa ny sovaly ny kalesy mimpanjaka farafakely ny 4 chevaux fa elite tsy manana matériel fa tongotra sy tanana ny teny aminy fa tsy nahazo azy ny kalesy mimpanjaka kalesy ny ahabo afaka niazakazaka satria nahoana olona nafanafota amin'ny famponan'Andriamanitra mahatonga anao reraka io mahatonga anao kivy io tady anibogan io manao hoe enjana mahazo tena sarotra ty famponan'Andriamanitra itaka satria tsy ao le hafanampo dia tsy afaka miazakazaka fa rehefa ao le hafanampo dia zao afaka miazakazaka amin'ny famponan'Andriamanitra ianao afaka misisika ianao ty famponan'Andriamanitra ty ne fisihana ty ry havany fa raha ianao vao maheno kely zavatra manafotoana amin'ny raha vavy-ranona sy raha lahy-ranona za mihitsy ny fisainy zareo tsy rehefa tsy ny ray sy ny tanako dia ny devoly ihany koa mpisintona lakolosy mpanabotsina fo ohatran'io ataon'ny zazakely manabotsina baloma io toatr'izany ny ataon'ny devoly manao hoe jerefa ianao mihitsy jereny fa mangarika ianao izy nefa efa ohatran'izay mihitsy ny fijery lesoery fa le devoly manova le fomba fijery dia ozy ianao hoe mangarika izy fa ny olona mafana fo rehefa ao le hafanampo tsy mijery nininina tsy mijery nininina afaka miazakazaka tokana ihany ny zavatra jereny fiainana mandrakizay lanty zany ihany ny zavatra jereny dia zao mahavita miazakazaka izy aoka fanafo ianao ary alleloia afindrao amin'ity fivavahany ity lay hafanamponao tany amin'izao tontolo zao lay hafanamponao any amin'ny sehatra afo ary aza diso hafanampoa ho ateram-piantany misy mafanafo fa mafanafo amin'ny sehatra afo tandremo sao dia mafanafo any amin'ny lalan-diso mafanafo ihany kanefa any amin'ny zavatra tsy tokony any hoana hafanampo raha resaka tohana amin'ny asan'Andriamanitra raha resaka famponan'Andriamanitra tsy hita tsy mafanafo fa rehefa fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra fanoherana fotom-pampianarana mafanafo be commentaire be sanatrianao zany amen tamin'izay nanalabaka ny isan'ity raha namana anankiray mandeha le eo amin'ny ligne de départ eo dia tenen'le jury manao hoe avao marika pré dia misy ohatrany vatakazo be planche be zay akapoka be ohatrao tonga dia manaitra fo be ohatrany janona zany ny fonao asa zay nahazo an'ity le raha namana anankiray fa efa eo amin'ny ligne de départ eo aloha zany efa mangovotra ohatran'izao ny loaly ny pararetra dia ozy le jury avao marika pré parte ny olona ny azakazaka nakany raha namana tapatodika dia ny azakazaka be nakany mafanafo be mihitsy azakazaka ny olona rehetra eny amin'ny gradin fa miantso iny waizine tsy any ohatran'izany ny olona diso lalana misy olona ne mafanafo fa diso lalana mafanafo any amin'ny zavatra tsy tokony aprehatra azy mirehatra amin'ny zavatra tsy tokony hirehetana anorevitra anao ny fanamasin'Andriamanitra androany dia ampafantatra anao manao hoe ato ianao mila mafanafo fa tsy ary amin'ry zavatra ry alleloia ary zay diso hafanampo rehetra dia ho averin'ny tompo any androany hoe ty ihany ny zavatra tokony ataonao ato ianao mila mafanafo dia ato amin'ny fohy be akorin'ny rano ho fantarana an' Jesosy mamonjy manerana amin'ny Madagasikara ho ataon'ny tompo amintsika ne zany alleloia maranitsika ao amin'ity tapany fahatelo farany ity inona ny tokony atao mba ho tonga anao kristianina mafanafo iza mba teo lasa kristianina mafanafo azafady za dia teo mpanompon'Andriamanitra mafanafo za dia vavaka ataoko amin'Andriamanitra satria le
sanatria mampatahotra amin'ny président raha miteny an'izany zavatra fa miteny moa izy zany eo manao hoe na lehibe anaka nefa le anaka ny anaka efa miantitra fa mety matahotra président mana ka le anaka anay ary zany efa antitra zay zany ahoana tompony hitahiry azy. Alleluia. Fa efa hita ihany rehefa le miakatrakatra le taona tena na io mitory-teny io aza ndraindray efa azo pakapanahy ianao mangatsika me maty izy amin'ny farany. Fa rakaraky ny ankatoavanao ny tenin'Andriamanitra ny afo inona hoe ny tenin'Andriamanitra azafady tsy taka ny afo any teniko Jehovah, afo tenin'Andriamanitra io. Karakaraky ny anatonanao any tenin'Andriamanitra, ankatoavanao ny tenin'Andriamanitra, me mafana ianao. Ary aza mifidifidy tenin'Andriamanitra ho ankatoavina, fa zay tenin'Andriamanitra rehetra mandeha dia ankatoavy daholo, dia ho hitanao anovanao zanak'Andriamanitra mafana rehetra. Nisy an'ity zanak'ilay Sonemita efa maty fa vetrany ilay mpaminany Jehovah tsona hoe Elisa niditra tao amin'ny efitranony, dia inona ny zavatra nataony? Nitanan'ilay mpaminany, napetrany teo amin'ny tanan'ilay zaza, ny tarehany nataony teo amin'ny tarehan'ilay zaza, ny tongony nataony teo amin'ny tongon'ilay zaza, dia nanomboka nenafana ilay zaza, dia velona ilay zaza rehefa avy eo. Tahaka an'izany koa ry havana, ampifanarao amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao, dia ho hitanao fa hafana ianao. Aza maka tenin'Andriamanitra ho anao manokana, hoe nenay ohatran'izao, vanim-potoana faran'izao dia mifidy mpaminany manokana ho azy ny io aloha voalazany tenin'Andriamanitra araky ny filany. Nenay le ohatran'izao ihany no mety aminay, nenay le fanasitranana ihany no mety aminay, fa raha toriteny mikitikiditra amin'ny fiainanay, mitikiditra amin'ny vie privé anay, tsy tianay ireny. Aza manao an'izany zay tenin'Andriamanitra rehetra mandeha tiana daholy. Alleluia. Dia ho hitanao fa arakaraky ny anatonanao ny tenin'Andriamanitra dia me mafana ianao. Faharoa, mitombo amin'ny fitiavana. Ny fitiavana ihany koa dia afo ry havana, tonkira toko fahavalo ny 17, afo io fitiavana io fa rehefa ao ilay fitiavana dia zao misy hafanana ao. Tahaka ny ahoana moa zany lehilahy manam-pitiavana ny vatiny zany, mirehatra ka ataovy amin'ny toerany ihany nefa aloha le asarotam-piaro, fa nefa raha ohatra ka tsy saro-piaro amin'ny vatinao ihany koa anao mampieriteritra. Fa rehefa ao le fitiavana mafana ho azy le fo, vao ela kely ery am-pividianana siramamy ery le madama anao, fa merim-bolany natolotry le mpivarotra, ary toy narabainy ianao, fa hoana toy ela be siramamy ve dia fefakadany, asarotam-piaro zany normal zany, satria manino misy fitiavana ianao ao, tsy izay mpivarotra rehetra eo amin'ny olabotiko io dia asaro-piaro anao, fa mivadinao no arahanao maso tsara manao hoe makaiza ny tanany, maka famerim-bola sa mandray ny tanan'le rangam-pivarotra, matoa manara-maso ohatray misy fitiavanao zany. Marina ve zany raha lasa tsy marina? Zany misy olona saro-piaro tsy hisy hevitra ka zao amin'ity fanompoana an'Andriamanitra ity mila manana fitiavana ianao dia tonga le hafanana. Fa akatsika lesona ny tantaran'ny Petera rehefa nanomboka hoe tsy tao le fitiavana, ary fitiavana neny tena problema amin'ny Petera, natonga amin'ny Petera nasiany Jesosy resaka manokana rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Tia avy ianao Petera, tena tia avy ianao. Nisy olana zany ny fitiava amin'ny Petera, satria nahoana ambava fotsiny kainy amin'ny Petera ty fitiavana ty, fa tsy latsaka tany anatiny fo. Anaraka anao anaiza na nisy soa ianao, anaraka anao tsy antery, natao daholo naory ana malahelo, ninona anjarako tsy ahenako ny fitiavaka ambava, fa nitao anatiny fo kay tsy tahaka an'izany. Fantatry Jesosy ihany io, mbola tsy misy akoho maneno any Petera dia efa andahy ianao inona amin'izay ny zavatra nitanga?
nanaraka teny lavidavitra teny. Rehefa tsy ao le fitiavana dia zao lasa zanak'Andriamanitra manaraka iny lavidavitra iny ianao. Sa tena miditra lalina ao amin'ilay fivavahana, mijery taratra eny lavidavitra eny fotsiny. Fa rehefa ao aminao zany fitiavana zany dia olona mafana fo ianao miditra lalina amin'ity fivavahana ity. Aleluia! Tsy manao tahaka amin'ny Petera, manaraka eny lavidavitra eny, minandany Jesosy, ary ny hafarany aza lasa niverin-dalana. Zany ny fiafaran'ny olona mangatsipo, miverin-dalana. Fa rehefa ao le fitiavana dia zao afaka misisika foana ianao manao tahaka an'ilay vehivavy Sirofonikanina zay tonga teo amin'i Jesosy, tompoko zanak'i Davida mamitrafo amiko, zanako vavy ampahorin'ny demony fatratra. Fa Jesosy nga namaly azy teny kory, tsy niteny Jesosy fa raha le kristianina ankehitriny, kristianina marefo zany, dia manao hoe Jesosy miavonavona, mba nataoko ty fambatena fivavahana kay zany ve ny zava-misy eo. Jesosy hono izy nefa miavonavona be. Fa inona ny zavatra nataony? Misy fitiavana ao, fitiavana n'ilay zanany mba ho salama, dia nifikitra tamin'i Jesosy. Dia na tsy namaly azy Jesosy, dia mbola niteny ihany, tompoko zanak'i Davida mamitrafo amiko, fa ny zanako vavy ampahorin'ny demony fatratra. Teny ray mpianatra, roay ao aorianantsika eo, tabataba loatra, roay. Fa tsy nataon'ilay vehivavy manao hoe zany ve netsony hoe kristianina, nataoko ty mifankaty, nefa mandroaka olo loatra zany, tsy miditra eto amin'ity toeranyity tsony fa na dia nyroahana takan'izany azy izy mbola nifikitra iantsy. Ary hitarafana ny olona mafana fo amin'ny fivavahana zany, hoe ninona zavatra mianjady aminy dia zao mifikitra foana izy mety misy raha lamana fotoana takan'izany mpianatra zany, roa io ataovy an'izao io, ataovy an'izao io, fa mbola io izy fa mifikitra. Aleluia! Ary ny hafarany aza noarin'i Jesosy tamin'ny amboaka eny, tsy mety raha manome mofonjaza ho an'ny amboaka eny, zany iny efa tena fanivaivany fanivaivany, fa mbola nifikitra ihany izy satria nahoana? Nisy fitiavana tao. Ho takan'izany iny ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa ao le fitiavana, misisika ianao dia mafana fo ianao. Aleluia! Amaranako azy, raisin'ny fanamasin'Andriamanitra. Fanamasin'Andriamanitra koa dia afo, anome hafanananao amin'ity fanomponan'Andriamanitra ity. Isaia 49:9 ka hatramin'ny 20 dia misy tantarany Isaia, toko voalohany, toko faharoa, toko fahatelo, ny kapakapa mihitsy zany Isaia zany, nitoroteny, tena nitoroteny. Fa nisy zavatra banga tao. Inona ny zavatra banga? Ny afon'i Jehova, ny afon'Andriamanitra. Teo amin'ny toko fahaenina dia zao, tonga ilay afon'i Jehova, io le kerobima nitondra vainafo tamin'ny tandra, dia natehaka teo amin'ny molotra Isaia, manao hoe indro mitehaka amin'ny molotra ao io ry Isaia dia afaka ny elokao. Nanomboka tamin'iny fotoana iny, lasa olona nanohina ny antson'Andriamanitra Isaia. Raha vao nandeha ny antson'Andriamanitra, manao hoe iza no irahako, iza no andeha ho irakay, namaly avy hatrany Isaia, satria efa tao lay afo nitondra hafanana, tsy niandriandry, tsy mbola mifampijery, tsy nifampiera mivady, fa tonga dia nanohina avy hatrany, ity aho irao aho. Ny afon'Andriamanitra ny hitondra hetsika hampanao anao androany. Aleluia! Raha vao tsy ao aminao zany afon'Andriamanitra zany dia ho lanorora ihany ny mpanompon'Andriamanitra hanentana hoe ianao ane mila manolo teny, ianao ane mila miroso amin'ny batise, ianao ane mila miditra lalina amin'ity fivavahana ity Fa rehefa tsy ao ny afon'Andriamanitra dia zao, enonao fe tsy marenina zany, tsy manohana an'izany antson'Andriamanitra zany ianao. Fa rehefa ao ny afon'Andriamanitra, manao tahaka Isaia, ity aho irao aho, manaiky ho atao batisa, manaiky hiditra lalindalina kokoa, manaiky afohy fahotana, manaiky afohy fiainana zao tontolo zao aho, satria nahoana? Ao lay afo manome hafana-po anao ao amin'ny fivavahana. Tompony entanao amin'izany hafatra izany. Vavaka isika eto mpiafaran'izao tenin'Andriamanitra izao, andeha hanao fanatitra ho an'Andriamanitra, atao fanatitra misy afo ny fanatitra zay ataonao.
Exodus 7:20 dia miresaka nikasika zany hoe fanatitra misy afo ka lasa empoka manitra manetoety eo anatrehan'Andriamanitra, manetsika ny fon'Andriamanitra hamaly ny vavaka zay ataonao. Inona no nahatonga anao tsy nahazo valim-bavaka hatramin'izay? So dia fanatitra mangatsika, fanatitra tsy misy afo, fivavahana mangatsika, tsy natao amin'ny kafanampo. Fandroandry, raha misy marary eto amin'ity toerana ity, misy manana olana eto amin'ity toerana ity, andao anao fivavahana misy afo itsika, dia ho hitanao fa anetsika ny fon'Andriamanitra izany. Anentoento eo anolohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra lay vavaka zay ataonao, satria notanehana tamin'ny afo, notanehana tamin'ny afo, dia ho avy Andriamanitra aniraka ny anjeliny hamaly ny vavaka zay ataonao. Tsangana isika, ataontsika ilay hira 2:5 irao ny afonao eo am-pitsangananao vatsika amin'izany hira izany. Etsotsika ny fanamasin'Andriamanitra hidina amin'ny tsiraray sy ny sambatan'olona, ary indrindra ny fanamasina hitondra afo ao anatinao. Dia rehefa vita ny hira dia vavaka mikafana po isika angataka ny afon'Andriamanitra ao anatintsika. 2:5 Gostava valsa, o meu rifanaiza. Irony afo avy aminao. Vermenediny voalohany, ianao ry Kristy Maria, ary afo mpanadio. Anuva ni fan puno irony afo avy aminao. Zany afo zany no ilainay, zany afo zany no ilaina. Angatao amin'Andriamanitra zany aloha, ampandresy amin'ny ato. Avertsika farany zany afo zany no ilainay antony faniriana. Foy zany no ila atony faniriana, afahanay manao ny maro, ampandresy amin'ny atoko. Eria zameana aminy fadiovanatiko, o meu ny fanaiza irami. Vavaka isika, aza ampidinina ny tananao fahasandrato, dia tao iantso ny fanamasin'Andriamanitra. Fanahy eo mila anao aho, mila ny afonao aho, anafana ny fanompoko, mila mafana ny fampony anao, andraisanao valim-bavaka zany. Ufay ny fanompoko Jesosy ao, mbo tena fanompona mafa, ampidino amiko ny afonao androany, dia omeo fitiavanao, mba hanosika miazakazaka amin'ity fanomponanao ity. Haleluya, haleluya. Sotra mankasitraka anao zahay, inao fanamasina no angatana hidina eto amin'ity toerana ity. Fanamasinao miantsonao a, fanamasinao miantsonao a, midina ny ampon'ny tsiraray hitondra hafanana, midina ny ampon'ny sekoly alahady hitondra hafanana, any ampon'ny tanora hitondra hafanana,
Ny lehilahy lehibe sy ny vehivavy lehibe izarana ho afana mandra-piavinao eny amin'ny raolanitra afana fo amin'ny fanomponanao ane izaha. Haleluya, haleluya. Fa afaka aminao Jehovah Andriamanitra iasanao amin'ny kery sy voninahitra mba hanivanao an'izany fanompona izany, andraisana hery fa aminao izany fanompona izany, mandaitra tokoa ny fanompona tao amin'ny kafanana. Haleluya, haleluya. Roana amin'ny anaran'i Jesosy devolo mitondra fangatsiaham-po, mamafy fangatsiahana, ny fanompona mangatsika tsy manakary amin'ny fiangonan'Andriamanitra velona. Haleluya, haleluya. Misaotra mame voninahitra ny anaranao. Haleluya, haleluya. Masina, fanahy masina loharanoko ataontsika amaranana izany vavaka izany. Haleluya, haleluya. Tena fiainako ianao ny fanahy, tena fiainako ianao ny fanahy, tsy haiko iaina tsisy ho avy midina mirotsa midina
tainy tompo daholo any antsika rehetra dia mandra-piavin'i Jesosy Kristy eny amin'ny raolanitra tazomy ny hafanaponao. Aoka tsy ho andairany ny zavatra mampangatsika ianao fa raha azo atao aoka iamafana mandra-piavian'i Jesosy eny amin'ny raolanitra. Dia mamerina ny fankasitrahana ny pasteur président izay nanasa ny tena hitondra n'izany afatra izany mpanompo tsy masoa ihany ny tena izay nasiana natao ihany no tanterahana teto fa ho an'ny tompoany voninahitra.